Anisan'ny fepetra ahafahana mahazo ny fahamatsim-bola iraisam-pirenena ny fisiany mangarahara amin'ny fitantanam-bola mpanjakana. Misy ny tetikasa napetraky ny gouvernemanta entina hanatsarana fitantanam-bola mpanjakana. Zava-dehibe ny fisiany mangarahara amin'ny fitantanam-bola mpanjakana araka nambaran'Andriamatoa Abdelkrim Benjebour, solitena maharitra ny Banky Afrikana momba ny fampandrosoana eto Madagasikara. Lalana ahafahana mahazo ny famatsim-bola sy ny fampanantenana rehetra avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fisiany mangarahara amin'ny fitantanam-bola mpanjakana. Antony izay nanohana ny bady ny tetikasa PEAGI, projet d'appui à la gouvernance institutionnelle, izay nanomboka androany. On se met avec Madagascar, avec les moyens que nous avons, pour pouvoir essayer d'avancer avec ces réformes qui touchent à la gouvernance. La gouvernance est importante parce que elle ouvre la voie à beaucoup de ressources et elle résout pas mal de questions liées aux conditionnalités, notamment de l'extérieur. Donc c'est un peu sur cet aspect-là que les choses trébuchent. Nous souhaiterions les traverser, ou les faire traverser ensemble à Madagascar pour pouvoir commencer à bénéficier de toutes les aides et les promesses qui ont été déjà émises depuis un moment. Mahatratra enina faingo roa amby $10 tapitrisa ny famatsiana ao anatin'ny tetikasa PEAGI izay entina hanatsarana ny fomba fitantanana amin'ny vola mpanjakana. Isika dia ao anatin'ny membre ao amin'ny bady zany araka ny tenen'i monsieur Andriamatoa représentant permanent monsieur Benjebour teo ka noho zany a tena atao zareo adidy mihitsy ny anampy antsika amin'ny fomba fitondrana amin'ny fomba fampiasantsika ny vola rehetra nasara amin'izany azo ary angatahantsika ary anteraintsika ho azo amin'ireo rehetra partenaire technique et financier fa io raha tsika mampiseho tsara ny zareo fa hoe olona fa tena vonina tokoa ny ampiasan'izany amin'ny lalany fa que rehefa mahazo dollar anankiray dia matoky sika fa hoany amin'ny ilana azy le dollar anankiray nangatahantsika iny fa tsy hoe mahazo dollar anankiray dia antsasaky ny dollar iny hoany am-posiny olona zay mitantana an'le vola zany koa zay zavatra zay raha fahitan'zareo fa tena vonona tokoa isika fa tena hiasa mama amin'ny mazava amin'ny fomba tandalana amin'ny hoe fanomezana information ny olona zany ny olona zay tahalala ny fandehany zavatra fandehany dia mamety dia afaka miconsulte an'ireny fitantanana an'ireny vola zay ampiasana ary zay azo avy any ivelany amin'ireo partenaire technique financier reo zay natao hoe transparence ka rehefa vonona amin'izay tsika dia ho avy eto amintsika ny fanampiana isan-karazany. Ny atrikasa izay nitanterahana androany teto amin'ny primature dia nentin'ny tompona ndraikitra avy amin'ny androm-panjakana samihafa ary ny teknisianina avy amin'ny mpiara-miombonantoka vahiny nijerena ny fomba isian'ny fitantanana mangarahara amin'ny vola mpanjakana.